Izy no mety raha solondramaly, mpanandro, biskidy, mpitsabo nentim-paharazana. Anisan'ny mampiavaka azy ny fanamboarana ody fity ho an'ireo manana olana ara-tokantrano. Fity aloha tokony tsisy ampivoakalina mihitsy na tsy zaka ary. Raha tsy hoe aody maro be ny fangarona ampiasain'le olona. Tsara ny aody fity raha ampiasaina ho araky ny rariny sy mihintsiny. Hoe tiako mba hilamina ny tokantranoko ary mba hirindra dia nampiasa an'le aody fity. Aterina indray ny arahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana literatura sy riba. Araka amin'izao hitanareo zao dia aty amina toerana anankiray misy atsika efa hitantsika ihany koa ny vahiny hiresaka ao anatina loha hevitra anankiray izay tena hoe mampiady hevitra ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao dia tsy inona izany fa ny ody fity izay no resantsika avy eo fa tsy andrelatontsika satria efa eto ihany koa ny vahiny andao hiresadresaka andao hifampitafa ao anatin'izay loha hevitra izay. Ato amin'ny toerana misy ny vahintsika any no anodinana ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Miarabanao maître Solondramalina izay moa zany vahintsika ao an-teny ity. Miarabanao ary makasitraka ifampizara ao anatin'izay loha hevitra izay mampisy ady-hevitra sy mampifangaro ny maro ao anatin'ity fandaharana ity. Eny tokoa dia faly miarabanao dia faly miarabantsika ihany koa manaraka ny fandaharana. Eny ary alohan'ny hidirana ao anatin'ny loha hevitra dia andao fantarina kely maître hoe izy maître mpanao inona ihany koa anatin'ity fomba ity satria raha mahita an'izao toerana izao tsika dia efa lasa sain'ny olona hoe izy ty olona ity manao iny ty olona ity. Andao mampafantaritsika kely azy hoe maître mpanaraka ny fandaharana hoe izy maître. Eny tokoa za Solondramalina no afantarany be sy maro anahy ao anatin'ny fitsaboana nentin-drazana no misy anahy. Eny mandala ny kabary malagasy ihany koa fa ny zavatra ho ataontsika eto aloha dia momba ny fitsaboana nentin-drazana, manala resaka mosavy, manao resaka aody fity ireny ary manandro ihany koa. Andao hidirantsika kely angamba zay hoe fitsaboana nentim-paharazana zay amin'izao fotoana izao mantsy efa be dia be ny mpitsabo nentim-paharazana ary raha jerena amin'ny lalàna ara-panjakana ihany koa izy ireny ho an'ny Solondramalina manokana ve manana fahazoan-dalana hisehatra ao anatin'izay hoe fitsaboana nentin-drazana zay sa hoe notazaina ianao dia ankehitriny dia lasa mitaiza ihany koa. Raha ny tena marina aloha izy ity lova napetraky ny razana fa taty aoriana efa nanao ela ny asa dia zay vao hoe nafantatra hoe misy mpikambana ara-panjakana dia zay ny idirana tao anatin'ny fikambanana amiray. Mazava zany faradalàna zany ny fitsaboana nentim-paharazana. Ankoatran'izay ihany koa matetika en'ny fiarahamonina eny hoe ny olona anankiray rehefa mitaiza dia hoe petrahan-janahary ve milolozanahary ve eo ihany koa ny fahaizana manokana manao hoe ny Solondramalina amin'izay fijerin'olona izay. Eny toko ny akamaroan'ny mpitaiza aloha dia tsy maintsy petrahan-janahary na ny tenako zao miresaka anareo zao ary fa za eto amin'ny toerana misy anahy eto manao ny resaka skidy skidy voapana dia manao koa resaka skidy karatra. Somary avakely mantsy ny resaka skidy sy ny olon-janahary. Ny skidy mantsy araky ny fahalalako dia ny skidy dia science availante azo ianarana fa ny taony mian-janahary zay olo ipetrahan-janahary tsy ianarana fa reo zava-manakasina ao anatin'ny tena no manoro sy mitantana amin'ny resaka fanafody miaina olona. Andeo ary faharitantsika kely ary tena hoe tsy nindrina mazava i maître ny ireo atao hoe tsabonao na omenao ny olona ohatra zay manana olona ohatra hoe ao anatin'ny asa ohatra zao ka hoe tsy mety asa le olona le vady moa teo voaresaka ihany mety hoe tsy mambinina zavatra le olona zay ataony mananga-javatra dia tsy milamina vola miditra moa zany amin'ny ankapobeny mety hoe zay no voaresaka fa ankoatran'izay mety hoe azo faritana ve satria mety hoe mianao izay ny olona dia andeha aty amin'ny raha ny tena taony mian-janahary aloha zany dia ao anatiny hoe fanalana aretina sy resaka
aody fity io zany tena betsaka tonga eto fa manala aretina mosavy rehetrarehetra aseho anatin'ny resaka fanandrona trano sy ny karazany. Mazava zay ety Andavamamby ety moa misy anay ety amko misy any maître Solramala azo amatonana tsara satria mora hita ny toerana akaiky ny mosquée fa andao ary idirantsika kely ao anatin'izay hoe ody fity zay andao mbo fariparitatsika ho resantsika koa inona ny lafiny mahatsara an'io inona ny lafiny maharatsy an'io ary mbola ilaina ve zay am'izay am'izao vanim-potoana zao andao mbo faritatsika kely amin'ny ankapobeny Solramala de ho jerentsika lafy tsara sy ny rafiratsy. Ny aody fity aloha araky ny hevitro de tena ilaina betsaka satria ny olany akamaroan'ny olona am'izao de amin'ny resaka ara-pitiavana avokoa. Ao ny fitiavana olon-droa, ao koa ny resaka fianakaviana, ao koa ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny olana ara-piarahamonina tena ilaina be mihitsy ny resaka ody fity. Ilaina ny ody fity marina zany satria betsaka ny tena hoe ody fity ohatra ka manambola zany zao ny tovolahy anankiray de karazana ody fity ihany koa zany ho an'ny vady fa ny amin'ny Solramala zany tena misy hoe zavatra atao mihitsy ohatra tsy mila maro tokantrano le olona de hoe ty ampiasao ty ataovy an'izao tena mitsabo ara-pomandrazana mihitsy ohatra misy olona ray ataoko hoe misy olona anankiray ohatra mampirafy anazy ny vadiny na hoe tsy manome vola na hoe misaraky ireo de manome fanafody mitsabo amin'izay mihitsy ny tenako. Inona zany mety hoe lafy tsara zay andeha ho jerentsika ny lafy tsara le ody fity satria raha ohatra zany ka ohatra zay le olona mety hoe misy ny andaitra ve izy mety hoe tsy andaitra ve sa hoe rehefa hoe atao de tsy maintsy hoe mety foana ankoatran'izay moa zay zany fa karazana lafy tsara zay tena zay hoe mandaitra rehefa mpifankaty be fa inona ihany koa ny lafy tsara mety azy lazaina amin'ny vokatry ny fampiasana an'izy io tsy mampivoakala ve ny aody fity aloha de tsy mampivoakala fa ny misy ireo milaza hoe mampivoakala ny mahatonga ny aody fity mampivoakala de zavatra tsotra ihany. Ilay olona mpanome an'ilay aody fity tsy tena vanana am'le izy angamba de mampiasa lolo any amin'ny fasany fa ny aody fity tsy izay ny tena aody fity. De inona zany le tena hoe vokatra tsara azo am'le izy ohatra hoe ohatra zay voalaza am'izay ny vokatra tsara azo am'le izy zany angambany tsika rehetrarehetra samy tsisy anda fa tsara ny aody fity satria hoana mampiavana olona mampifankaty olona. Inona moa zany mety hoe zavatra mety afaly atsika hoe mahita olona anankiray ve mampirafy etseroa sa hoe mahita olona ray voafehany aody fity de manaja ny tokantranony. Miresaka zay ihany ianao mety raha ny tiako hidirana kely raha ohatra zany ka hoe malaza be moa zany teto Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao hoe ny olona manao aody fity de sokajiny fiarahamonina hoe mpamosavy sy ohatran'izany manahoana zay fijery zay hoe fijery diso zay sa hoe fijery diso zay satria tsy ny olona manao aody fity no mamosavy na mpivoaka alina fa misy kosa ny karazan'olona anankiray mety ohatra izy zao hoe tany nanantona anahy izy ohatra de efa avy nanantona anahy izy tsy de afafapo tamin'ny zavatra nataoko izy de nanantona olo-kafa de avy eo indray izy nanantona olo-kafa de avy eo nanantona olo-kafa izany efa manany fadiko le olona natonany tsirairay aby reo koa manany fadiny de ny ahodina tsirairay le tsy nahafapo anazy ireo zany lasa voahota fady izay no natonga le olona mety lasa namosavy. Tsisy lafiny ratsy ve io ohatra hoe misy olona tsy mahazaka le izy mety hoe arary mety misy olona tsy azaka le izy io moa mahatonga le tsy zakanareo le de lasa ny vocal manahoana any am'izay raha ny hoe aody fity aloha tokony tsisy aby vocal mihitsy na tsy zaka ary raha tsy hoe aody maro be ny fangaro nampiasain'le olona fa kosa misy lafy ratsy ny aody fity. Misy mantsy ny olona zao hoe maka aody fity izy de iny aody fity iny tsy hoentiny anajany ny tokantranony fa mety maka aody fity izy de malemy eo anatsehany ny fanambadiany de mety hoentiny ampijaliany fanambadiany hoentiny ampirafesana hoentiny anaovany tsinitsiny ratsy ny aody fity raha vao zay fa kosa tsara ny aody fity raha ampiasaina ho araky ny rariny sy ny intsiny hoe tiako mba ilamina ny tokantranoko ary mba irindra de nampiasa an'le aody fity
Izany hoe tsy nody zany ratsy fa le olona mampiasa azy raha fidinana ny teny metra miresaka zay any ianao hoe ohatra hoe mitondra ody fity izy de entiny alemena ao tokantrano fa entiny amin'ny hafa raha misy zany olona satria mety mijery ty fandarana ty zany de zany mihitsy ny ao an-tsainy hoe iny misy mahay olona ody fity zany raha manana misy olona zany miteny izy hoe misy olona tiako anozy izy mety hoe anaovana akasopara na tsaiko de miteny izy hoe misy olona tiako any ohatratra zao ao mba mahay ody fity kely any manao an'izay ve zany nareo raha hoentinao isopatsa olona aloha de tsy manao za izy zay no mahatonga ana foana rehefa manao misy olona ray miteny zavatra ana de tsy tonga ny ahy de manaiky fa mbola jereko sikidy aloha mazava zay zany ho anareo zay hoe te sopatra ao anatin'le fangalana le zany de hita ho azy nareo fa noentina mpamarinana le izy ankoatran'izany raha ohatra zany ka misy tokantrano anankiray mikorotana maka ny ody fitio andaminana ny tokantranony misy fadifadiny ve misy tsy haiko sorona isoronany ihany koa na zavatra ataony mba hoe ampirindra le izy sa hoe tonga de ohatra mihinana fanafody ihany ny amin'ny matany masina ny Madagasikara ny fady tsy maintsy mipetraka foana de azo fahitatsika ve zay fady zay ho an'le olona zay maka zany na ho an'le olona zay mila sa hoe iny secret anareo samy fampiresaka eto any izay zavatra zay mantsy raha ny tena marina aloha tsy de filaza eto eny ary ho anareo zay hoe tiaka ody fity andamany zavatra ratsy milamana tokantrano zany afaka manatina ny maître nareo de misy ny faditra izay tsy maintsy hoe talovana zany ao anatin'le izy ankoatran'izay ihany koa maître manahoana ny fomba fandehanana aty aminao mety hoe misy fomba sy misy fady miveraka aty aminao le olona mety hoe tsy maintsy midio izy aloha miala any an-trano manahoana an'izay ny fady ngamba de mitokana ihany ny vehivavy mandeha fadim-bolana tokony tsy akaty aloha le fadim-bolana teneniko hoe tena le fadim-bolana araky ny fotoanany fa misy koa mantsy ny olona marary de mandeha ho azy io tsy mitovy zay zavatra anankiroa zay ary ho an'ny lehilahy tsisy fady hoe tsy mahazo mihinana kisoa tsy mahazo mihinana zao sarotra mantsy ny hoe amefy olona amin'ny zavatra anankiray fa rehefa mampiasa ny ahodika ihany izy zay vao miteny hoe zao ny fady zay ny ody fity zany fa andao hidirantsika kely indray hoe manala ny ratsy rehetra ao anatin'ny resaka mosavy vo resaka teo ihany andao masitsika resaka kely eny am'izay ohatra hoe karazana mosavy toy ny ahoana karazana aretina sy ratsy toy ny ahoana le misorona rehefa vorika zany rehefa mosavy vorika de manala an'izay aretin'izay fa iza kosa nefa tsy mifaninana amin'ny asa zay ataon'ny dokotera ny akaty zany tsy aretina ambony asorona aty fa karazana mosavy eny ary mazavy zay manahoana ny fomba andraisan'ny maître olona misokatra isan'andro hoe sa hoe misy fotoana hoe alatsiny sy talata ohatra sa hoe alatsiny akatra amin'ny lahady amin'ny firika hatramin'ny fito iza zany de mandray olona foana isan'andro fa kosa misy zavatra tsy vitako ao anatin'le andro atongavan'le olona iny fa tsy maintsy mijery andro de manome fotoana hoe am'izao tonga fandehanana ve tsisy hoe maka rendez-vous voafetra ve hoe ohatra ka misy olona be dibe tonga ty aminao afaka tonga de miditra daholo sa misy hoe zao ihany aloha ndraisiko am'ty alatsiny am'ty zao indray ndraisiko am'talata ny tena fandraisako olona zany ny olona akaty amiko tokony ampilaza mialoha maka rendez-vous aloha satria raha ohatrina za tsy de tiako mandray olona maro mihoatra amin'ny 10 isan'andro fa io ihany satria misy fotoana ny olona zany tsisy fotoana izy mivezivezy aty aminao matetika fa iny fotoana iny mety mba manokana andray andro izy tsy asana de mba raha reo folo reo foana zany raisiko mety mba afaka manana adiny ray na atsasakadiny ny olona ray afaka manontany tsara zay tiany anontaniana rehetra mazava zay ankoatr'izay ihany koa maître misy fotoana zao ny tena mampatahotra ny olona zany de ohatra hoe ny paozinareo mpitsabo efa misy fotoana nareo miravaka vakana manao akanjo mena ty anatona nefa izy fa zay mampatahotra azy inona mety anazavana ny sainy olona an'izay reo olona efa pakaty amiko moa nefa mahafantatra ny fomba fandraisako olona satria marina mihitsy zay zavatra lazainao zay matahotra ny olona indrindra ianao hoe mianjaka mandray anazy eo de izay tompoko ny natonga na hoe nianatra manokana momba ny skidy mihitsy mba hatonga ny olona tsy atahotra am'le zavatra ataoko
satria misy ny olona vo mahitanao fotsiny a milatsaka ireo zava-manakasina aminao reo a de efa matahotra izy tena le zavatra tena antondihany ary a tsy voalazany araky ny tokony ho izy. Fa amin'ny kapiteny zany ohatra ny olo rehetra ihany ianareo fa ino mampiavaka anareo amin'ny hoe taiza ohatra hoe dokotera zany de hoe manao an'le akanjo madokotera azy izy ohatra ihany zany fa tsy de misy hoe zavatra mampatahotra. Tsy misy zavatra mampatahotra mihitsy. Araky ny hitantsika moa zany any amin'ny hainao manjery any amin'ny gazety any amin'ny tambajotran-tserasera any maro be ny olona zay tena hoe milaza ny tena no mpitaiza, milaza ny tena no mpanasitrana, mpanala ny ratsy rehetra, eo ihany koa ny karana sy ny karasy nefa tonga eto amintsika eto ho an'ny Maître Rasoul Ramala manokana ino no tena mampiavaka anao amin'izy ireny? Ny tena mampiavaka ana amin'ny resaka amin'ny olona mpitsabo rehetrarehetra aloha de ny resaka skidy. De amin'ny resaka ahody fidio ny tena maro tena mazava be zay aiza ho aiza tsara ny repera moa zany ahitana ity toerana ity mety. Raha tonga eo Andavamamba eo amin'ny RSPM de somary miroso kely de mahita plaky Uprime de tsy mitsofoka mena avaratra any amin'le Uprime fa miena atsimo de miroso manaraka le pavé mena atsimo de tonga eo amin'ny mosquée raha vo eo nareo no manontany aiza ny tsara ny Maître Rasoul Ramala tsisy zay tsy mahafantatra anahy ity. Ino moa zany ny tory-lalana misy ihany koa ny laharana finday hoe azo azonanao page Facebook satria zany zao no maresaka sy tena hoe akaiky ny olona am'izao fotoana zao mety azontsika omena ihany koa tsy manino. Ao amin'ny page Maître Rasoul Ramala misy ihany koa ny numéro téléphone 038 93 067 18. Ao ihany koa ny 038 23 988 20. Ireo zany ny page sy ny laharana telefona azonareo ifandraisana amin'ny Maître Rasoul Ramala am'izay hoe mety karazany olana nananareo manala an'izany izy ary manampy anareo ihany koa isin'ny fandaminana ao an-tokantrano zany na zanaka sy ray aman-dreny indrindra eo amin'ny hoe filaminana na ara-bola na ara-pahasalamana de tafiditra ao daholo sao de misy avatry Maître re. Isika malagasy misy ny fomba zay navelan-drazantsika zay tsy mbola tsy hita aloha zay naratsy anazy fa misy ihany koa nefa ny mampiasa anazy amin'ny zavatra ratsy de manentana atsika rehetra mba hampiasa ny fomban-drazantsika amin'ny zavatra tsara fa aza ampiasaina amin'ny zavatra ratsy tompoka de manentana atsika ihany koa izay tsy tena mpitsabo re tompoka de aza mamitaka olona fa mandrary le fomba zay navelan'ny razantsika no simba sy lazain'olona fampisoloky aby tsika rehetra. Izany tompoko atao hoe afatra ho an'ireo manam-panadiny de mihaindreo manatsaina sady mafonja ihany koa hitanao atsika rehetrarehetra manaraka ny fandaharana averina hatrany fa afaka manatana ny Rasoul Ramala ianareo raha manana olana ara-pitiavana ara-bola ihany koa ary indrindra ny ara-pahasalamana afaka tsony izy amin'ny numéro izay hitanareo eo ambany io de izay ngamba no entina mamarina ny fandaharana fa akasitrahany ianao nanaiky anjara nanaiky ihany koa nampalala izany satria tena hoe ilaina misy olona tena mila amin'izany amin'izao fotoana zao sy ny fandaminana de makasitraka makatelina mirosoasina ao anatin'ny bidangana ndraiky de zay ndraiky etana tompoko iany tompoko makasitraka atsika rehetra de makasitraka anareo nanasa ny tena koa tato anatin'ny fandaharana de mana tena manjakariva fa iverina amin'ny asin'ny razantsika tsika makasitraka tena tompoko mandram-peona Lanseko pezina tao anandratana sy ampahafantarana anao. Lanseko ahitanao ireo karazam-pandaharana toy ny literatiora sy riba, ny asanay ary managasina. Lanseko manampy anao hatrany.